ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Mbola faly miarabanareo havana malala izay mpiaino ny radio teny fiainana. Tafahoana indray isika amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity. Dia homba antsika mandragariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra araintsika. Ny lohahevin-dehibe bandintsika dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra manavotra ny mpanota. Hoy izy, tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Ezekiel 7:1-10 teny diso fantatritsika loatra zany. Ary ny lohahevitra manokatra izao dia ny hoe Andriamanitra manavotra ny olony. Fa hoy izy, miverena amiko fa efa nanavotra anao. Isaia 4:7-12b. Ny vakiteny voalohany dia ny filazantsara ny Likoa 5:12, ny 9:12-4:20. Teny izay manambara ny fitiavan'ny ray mamindra fo amin'ny zanaka maditra izay miverina aminy. Ary izany dia afatra izay voasan'ny boky ny Isaia 4:7, ny 9:12-4:20, izay teny anompanantsika ny lohahevitra. Andriamanitra miantso ny Israely, olony iverina aminy sy atokony famelan'ny elony. Perikopa izay misongadinantsika tokoa ty lohahevitra lehibe amin'ity andro ity, averintsika indray manao hoe Andriamanitra manavotra ny olony. Ny antony izao resaka izao, nanarin'Andriamanitra ny Israely olony mba hahafantarany fa ratsy ny mivadika fanekena ary ahitan-doza ny miala amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mamaly izay ataon'ny olona, eny na dia firenena voafidiny aza tahaka ny Israely. Fa eo indrindra aza no vao mainka mahasarotiny azy, dia araka ny teny manao hoe amin'izay akaiky ahy no sehoko fa masina ao izy. Izany dia tamin'ny nitsaran'Andriamanitra ireo zanaka roa nampisorona be roa lahy izay nitondra afitsy teo amin'ny altaran'Andriamanitra, natoky tena fa zanaky ny mpisorona be kanjo dia maty, dia eo fanlatsahan'ny afo avy amin'ny Jehova. Tena mampieritreritra indrindra. Fahaizan'Andriamanitra izy ireny, satria olona tokony halanan'Andriamanitra sy ny didiny sy ny fitsipiny ary hitandrina izany. Mba ho vavolombelona ny ivon-tany sy ny firenena fa Andriamanitra dia masina ka tokony hatahorana. Fa indrindra Paoly apôstôly amin'ny Israely, izy dia manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fitsasana, ary koa ny razana sady avy tamin'ny araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Romana 7:4-5. Raha raisitsika amin'ny ankapobbe, fa tsy amin'ny tantara eto fotsiny ny fanambaran'ny soratra masina, dia misy teny roa izay miatra amin'ny taranak'Israely. Ny iray moa dia ny tenin'i Jesosy, izany hoe da teoriana
fa efa niatra mivantana tamin'ny Israely. Manao iny tompo fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Luka 2:20-7 bizany. Ny faharoa dia araka ny teny fampitandremana nataon'ny apôstôly Petera manao hoe fa tonga ny andro iantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Petera 1:4-7 tapany voalohany. Araka izany dia tsy vahiny tamin'Andriamanitra ny Israely fa tena ankohonan'Andriamanitra vita fanekena, araka ny voasoratra hoe izaho ho rainy ary izy ho zanako. Ary rehefa zany dia manafainy Israely izy toy ny fananarany rainy zanany mba hahatsara azy, ka manao hoe raha manao izay meloka izy dia anariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona. Samuel 2:7-7 zany. Nataony izany mba hialany amin'ny lalany ratsiny, dia ny fiodinany amin'Andriamanitra ary mba hiverenany amin'Andriamanitra marina. Fa ny famaizana izay ataon'Andriamanitra tsy hoe fanameloana hanarin'ny olona, fa fanotsiana azy mba hiverenany amin'ny fahamarinana araka n'Andriamanitra, dia ny fandalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Raha ny tantara sy ny fiatsika asehon'ny tompo tamin'ny olony toy izao izy raha ny fitinina. Navela no babon'ny Asiriana ny Israely ary nataon'izy ireo sesitany tamin'ny Babilôna nandritry ny 70 taona. Ary ny antony dia ho famaizan'Andriamanitra azy no ny fiodinany taminy isika izay tsinona fa tena fivadiana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra nefa tsy tia mitahiry eloka mandrakizay, fa vonona ny hamela eloka, indrindra raha misy fahatsiarovatena amin'ny olony mba hiaiky ny fahatsony ary hanenina ny amin'ny ataony, ka napakevitra hiverina amin'Andriamanitra sy hanavao ny fanorantenany ho azy, anaiky azy ho tompotokana, ka hanompo azy sy hanao ny sitrapony. Dia araka ny tenin'ny Jaona apôstôly 10 fantatsika manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona 1:7. Fa dia miteny aminy tokoa ny tompo eto manao hoe miverena amin'ny tsy fahefananavitra anao aho, fa hoy izy noforoniko ianao ka mpanompoko. Tsy fadinoko ianao ry Israely eo, za efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Miseho eto tokoa ilay Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po, ka manambara fa mbola vonona izy hamela eloka ny olony. Izany no nampiroabavany Mika izay mpaminany ny aloha mivantana any Isaia fa izay raha ny tantara no zoina ny teny Mika nanao hoe iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela eloka sady mandalo ny fahatsony sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harinao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'i Jakoba ianao sy famindram-po ho any Abrahama, dia ilay miany ananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Mika 7:15-20 zany. Misy tokoa ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'ny mpanota izay miodina, dia tsinona fa ny fanavotany azy. Inona moa mihoatry hoe ny fanavotana? Tsy hoe ny fanafahana avy amin'ny operatanany fahavalo any izay niremby azy sy namabo ny Israely zany ary nampahory azy fotsiny, fa ireny aza dia nataon'Andriamanitra isika ho fitaovana ho amin'ny fananarana ny olony mba hatsiarovany teny hiverina amin'Andriamanitra ary ao anaty fahoriany dia hikika hiantso hoe vonjeo zay Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny haharavany efitra izay mampisaraka amin'Andriamanitra dia ny ota, araka ny teny amin'ny Isaia 7:20.
ary de noho izany nandrahandray an' Jesosy Kristy zanany mpandrava ota mpandrava ny hevitra fa voasoratra ny am' Jesosy manao hoe ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana de ny fahotana zay mampihevitra amin'Andriamanitra ka ty hoe manafaka ny olony ho afaka amin'ny fahotana de manondro ny asa-panavotana indrindra zay nataon'i Jesosy zany araka izany de nanao asa fanavotana tsy roa manontany tokoa Jesosy de izy nividy tamin'izany ny mpanota zay babo sy voakeja tanatin'ny lavaky ny fahafatesana ary ny lomano tsy mety afaka tanatin'ny onanona ny ota fa amin'ny Paoly zay nitaraina mafina no hoe indrisy olo-mahantra aho iza no anafaka amin'ity tena ny fahafatesana ity Romanina 7:7 izany de fihezitsika votoatikevitra am'izao afatra lehibe zao ry havana azayntsika araka zany na dia marary toinina aza ny famaisian'Andriamanitra miteraka zavatra sarotra maro samihafa ary toa tsy misy farany aza everina fa zavatra tonga ho azy indrindra ny fahavoazana zay miatra ny firenentsika amin'ny andro iainana antsika kehitriny aza everina fa takona amin'ny masin'Andriamanitra zany rehetra izany fa hatramin'ny lalina indrindra aza fa hatrany amin'ny fanampany ranomasina hitany fa misy ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany tsy atonga lozo de fahafatesana fa sy adanana amin'ny farany iza tokoa no anafaka ity firenena latsaka ny katerena ity de hoy ny tompo izaho no andrasany nosy andrasany hitondra teny famelan-keloka ho fanasitranana ny ratrany hampikatona ny feriny ho fampiononana ny foniny ho fampiarezana ny finoany amin'ny ady maro atonga azy mbola anatoky fa Andriamanitra tsy nafoy azy ary indrindra teny hitondra fampihavanana azy indray amin'Andriamanitra tompony de teny mamerina azy zay nahary azy amin'ny vatolampy famonjena azy fa ny tompo de mbola vonona ny mbola andray azy anarina azy anafaka azy marina dia tsotra ny teniny aminy amin'ity andro ity miverena amiko fa efa nanavitra anao mao voninahitra an'Andriamanitra ireriany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.